Mamerina ny fiarabanantsika rehetra mpanaraka ny pejy. Ialana tsiny teo fa tapy tsy nandeha ny feo adino nametraka ny micro fa tellement ao anatina émotion be. Zavatra anankiroa no anaovako live spécial eto. Voalohany dia fisaorana ho antsika vahoaka malagasy izay atao hoe nanaraka ny consigne zay nomena, tena faly aho na eny hoe nampanenona ny laklosy zay symbolique ngeza be ho antsika zay. Faly koa nahita ny chaîne humaine zay nataotsika zay isaorana atsika be deaibe zay. Ny ngeza be indrindra eto dia ny makasitraka sy makatelina ny tafika sy ny génération Z. Ianareo no angadina nanana sy vinahitana an'izao zavatra izao. Indrindrandrindra ho anareo tanora, on est fier de vous. Tantara tsy voakosoka ao anatin'ny tantaran'i Madagasikara nataonareo zanaka zandry. Tsy raharaha politika ity fa raharaha mouvement populaire. Tsy ndiko tsara. Ary zay no mahatonga mirotsaka tsehatra fa raharaha politika tsy miditra tsehatra mihitsy dans le sens hoe parti politique. Ka dia potsatroka leonareo ry zandry isany tena nomen'Andriamanitra anareo ny osotra zay nafahana natateraka an'izany. Zay ny amin'iny fa alohantsika tsy ho variana fotsiny amin'ny fifaliana. Fa misy zavatra anankiroa zay tokony ho tandrematsika ngezabe. Ary eto aho mitodika manokana amin'ireo rahalahy ao amin'ny tafika sy ianareo Gen Z. Eno tsara ty zavatra ho lazaiko ity. Mbola tsy vita ny tolona. Zao vao tena mila midoblena, triplena ny vigilance. Tandremo ny manao relâchement satria zao indrindra no guerre d'usure le izy. Ny tiako atongavana dia zao, zavatra roa no fahavalontsika am'izao tsika miteny zao. Am'izao tsika miteny zao. Mijery ny zava-misy any Madagasikara sy ny vaovao azoko dia mampitandrina hoe zavatra roa. Tsy hoe mampitandrina ho an'ny fahavalo fa ho antsika. Voalohany dia isika tsy mandeha amin'ny fo am'izao zavatra zao fa mila mandeha amin'ny saina tony sy amin'ny saina mangatsido. Satria nahoana? Tsy mahazo entre guillemets mandeha amin'ny fahatokisantena hoe fa vita fa tena mila conscientsika fa azadino fa ny adversaire ao aloha dia tsy hitsitsy mihitsy. Dikan'izay zany ny adversaire voalohany ny guerre des chefs. Mitodika aminareo rahalahy aho colonel iza moa le colonel manao béret vert iny sy anareo ao amin'ny tafika amin'ny kapisaty sy ao ihany koa ny namana général Alfred izay efa ho avy ampiseho akoho ny zavatra rehetrarehetra. Mila mahay mifampiaino ianareo zoky sy zandry. Azaverina intsony ny problema tamin'ny 2009 ny mampiaika sy mahatonga ny potsatroka ny lohanareo miaramila dia ny fananareo ny déontologie, ny hiérarchie. Io ny pitehan'ny fitondrana teo aloha. Io respect de l'aîné et respect de la hiérarchie io. Azavaiko le izy. Mila mahay mifampihaino tsara isika ao anatin'ny camp anankiray. Satria ny aretina mety hitranga eto ary ataony devoly fitaovana dia misy tady olohany sy ho chef ajanony zay. Ny esprit Gen Z, il n'y a pas de chef. Nous sommes tous des chefs. Nous sommes tous des guerriers. Nous sommes tous des combattants. Donc, tandremo fa am'izao indrindra no mety tafiditra virus samy ady teo lohany. Fantatray fa maro ianareo ao amin'ny miaramila sy ao amin'ny tafika no te hanampy ny vahoaka malagasy ary tena misaotra anareo zahay vahoaka malagasy. Fa tandremo ny miady lohany. Fa tsy any sao de diso combat tsika. Tsy miady lohany fa ny fahavalo dia ny fandroahana ny asan'ny maizina eto amin'ity firenena ity.
tandremo somary efa misy manao guerre de manipulation médiatique sady satria aza dimy fa ny adversaire tsika enjana be communication de efa misy mipolluer an'le zavatra sady hoe fa ahoana io général Lilison io mipotra fa ahoana ranona fa ahoana ranona fa ahoana de ho ampedina eto ndray tsika ifampiahiahy ifanendrikendrika de sanatria zany fampitsatokantsy sy fampitifitifitra tandremo mila mangatsido ekeko hoe nisy raha anankiray latsaka ny ainy fa tena mila mitandrina fa hiezaka reo zao andefa fausse information zay ny fomba fiadiny fausse information pour déstabiliser donc mila concertation foana aza manao activité spontanée hoe manao mitokana ny ary de manao mitokana ary fa mila foana se concerter ianareo tsy fantatro hoe iza misy anareo any am'kapisaty ve sa iza fa ilaina zay raha izay ao anatin'izay nefany de mila mahay manaiky hoe misy olona nomena talenta fonceur sur terrain ho anareo sur terrain dia any ny anjara toeranareo eny ambony taniboanjo ho anareo mpanao stratégie de guerre dia any amin'ny birao donc aza famadiky reo enao zay tsy manana fahaizana amin'ny resaka stratégie avelao ho andry zalahy tompony stratégie ny stratégie ho anao zay atao hoe fonceur na pionnier na défenseur tena anao iny dia tsy salovanana iny fa aloha anjaranao zay zavatra ary zay nangatahako aminareo tafika hoe mahaiza mametraka an'izay hoe iza ny olona homme de terrain iza ny olona stratège iza ny olona manana ny commandement sy ny fahendrena eto ny tena mila fahendrena tsy mahazo mandeha amin'ny atao hoe réactionnaire tsika ok mamaiky aho isy maty aty amin'ny kaontsika fa mila olokendry am'izao fotoana zao jereo tsara zay olokendry eo amin'ny tafika zay eo amin'ny resaka stratégie mba tsy hanao hoe misy zavatra mitranga de andeha hanao réaction eo no eo fa tonga dia fandrian'ny fahavalontsika hitanareo gaba ny zavatra partagé ko reny fa efa misy mametraka sniper sa quelque part sy ny sisy dikan'izay faisons très attention parce que l'adversaire est coriace ne sous-estimons pas l'adversaire est coriace donc matokony fahendrenareo hoe apetrao amin'ny toerany lehibe foana tiako teneny eto hoe ray aman-dreny fotsy volo amin'ny tany za tsy miteny grade fa miresaka hoe ray aman-dreny apetrao le tsotoavina mamalagasy le hoe ny antitra ihany ny ray aman-dreny ny tanora no fonceur eny amin'ny terrain oui anjaranareo zay fa aza miady toerana hoe lehibe satria izahay vahoaka de fa mahita hoe iza ny tena manao amin'ny fo ary zay mino fa ny vahoaka tsy hoe mino moa zany fa vahoaka mahita ary dia ho tsarovanay zay fa tonga ny élection aloha de tsorona fa tsy maintsy zay ny resaka eto zay ny voalohany ny faharoa manarakaraka an'izay de ity tandremo fa am'izao tsika amin'ny teny zao dia ny vola miteny be ny vola am'izao fotoana zao noho izay zavatra zay indrindra no tokony hitandrematsika tsara hoe ny vola izay miparitaka am'izao fotoana zao satria zay zany zao no fomba anankiray koa akoatrany hoe ampedivana anareo atao hoe iza ny sefo de aveo ndray ampiasaina koa ny vola misy lela vola efa miparitaka any hoe zao no ina moa filazana zany no andraviravizana ny sasany donc mila mametraka stratégie tsara isika ny amin'ny atao hoe recoupement sy ny fitandremana ny amin'ny resaka commandement tsy za moa no ibaiko anareo ny amin'ny asanareo fa nanay torohevitra foana nomeko hoe faisons très attention io no mamaika androany tolakandro zay mahatonga amin'ny teny an'izay mantsy dia misy zavatra hitan'ny masonay sy renay satria na de tia lavitra tiara dia manana information be dia be de zay mahatonga amin'ny teny anjaranareo ny décrypter an'izay hoe tandremo mila mifanaraka tsika raha misy ny afanamponareo sy fitiavanareo ny vahoaka sy ny tandrazana dia aza miagir seul toujours en concertation ny divatsika teto Madagascar de ny abus sy ny abus de pouvoir sy ny dictature donc mila zao tsika de mianatra matao hoe mifampiera collégialité mifampiera donc raha misy olona miagira seul de tokony hiahiahytsika manomboka androany hoe fa manino iny olona iny miagira seul fa tsy en concertation izay concertation zay mihitsy no tena ny hiarovantsika balise ny amin'ny hoe iny ve so de nahazo vola iny matoa miagira seul any de tonkony fa mila maka distance tsika amin'ny olona miagira seul
fa eto c'est plus une question de hoe solo hoe te hiavaka ao te hitan'ny olona fa zao mantsy manaroatra daholo am'izao fotoana zao hoe za zany tena le sauveur et tout de aba am'izay rehefa aveo lasa prime ministre lasa any daholo le fandrika ka za zany teny hoe zay manana bonne volonté rehetra atambaro ny hery izay no andao averina lay soatoavina malagasy fifampiarana fifanajana fanomezana hasina ny ray aman-dreny ny fotsy volo amin'ny tany dia ny tompony stratégie alohany amin'ny stratégie ny tompony sur terrain alohany amin'ny sur terrain dia mirindra io ary mandeha tsara. Faharoa ho antsika amin'ny GNZ dia izao vanim-potoana zao atao hoe kiokio-ndalana angezabe ho anareo manokana ary amaha-kiokio-ndalana zay dia miova ny schéma. Tamin'ny voalohany nareo dia nareo irery entre guillemets ary nareo ny tena source an'izao zavatra zao fa là vous êtes obligé de négocier et de travailler avec les militaires. Eto zany question na sécurisation na tolona no zany fantatrareo tiako tenena eto message codé ty teniko ty fantaronareo GNZ GNX GNY iza ny olona interlocuteur anareo rehefa miresaka mitafika averiko iza ny interlocuteur anareo rehefa miresaka mitafika. Ne faites pas confiance à tout le monde, je suis désolé mais il faut faire attention. Iza no interlocuteur anareo miaraka mitafika dia iny foana no iarahanareo dia sécuriser am'izay fotoana zay na ny information, sécuriser am'izay fotoana zay na ny commandement, sécuriser am'izay fotoana zay na ny momba anareo. Fa aza manao action dispersée satria tsy vo maîtriser nareo tsony io fa allo zany toujours manao système na entonnoir tanareo ny entonnoir ohatrany bongeza be ty dia manomboka menidina makany dia am'izay fotoana zay commandement anankiray ihany no arahany rehetra. Zay no mamaika naterana eto mbola mety ho avy eto ihany anao afatra fa farany angambany dia ity hoe zao zavatra mitrango zao ry havako dia tsy resaka hoe tolona fanalana olona fotsiny fa le fomba fiasa mihitsy no mila janona am'izay. Zay le tenen'ny soratra masina rehefa matoky amin'ny kely dia matoky amin'ny be ary rehefa matoky amin'ny kely matoky amin'ny be dia dikan'izay isika ny manomboka mampiatra azy hoe fifanajana tsy misy an'izany teto Madagasikara le non respect des droits d'aînés ny fifampitokisana ary ny fametrahana ny vola ho Andriamanitra zany nanimba ty fireneny ty. Noho zany on va tester notre maturité maintenant. Na mialatsiny aminareo GNZ sy GNX GNY fa am'izao fotoana zao ny miliara no teny eto no ahitana ny olona honnête mbola tsy talohany ty zao am'izao situation zao hoe voavidiny vola ve nareo. Faharoa nareo ve mametraka tsara n'lay lamina mifampidinika mifampiresaka zay vao miagira fa tsy teo aloha masitsika tsy misy madiso atsika tonga dia niagira seul hoe andao anao zao tsika alianana andao fa zao mila concertation coordination parce que l'ennemi en face est coriace, ne l'oubliez jamais. Azafaly mbola manditsy afa tavony ary aza mbola misioka tsy tafavoaka miala. Zay ny afatra matokony fahendrenareo dia mamerina ny fakasitrahana fisaorana ho anareo zay nampaneny laklosy rehefa naminetana an'izany teto fa tena faly rehefa nahitan'iny hoe naneny daholo laklosy makasitraka tompoko tsy ho analy izy fa ho atsika satria iny no guerre psychologique, guerre médiatique mba ahafahana mobiliser ny troupetsika rehetrarehetra. Zay fa mbola mety hiverimberina eto ihany ny avanareo fa en fonction ny information zay azoko sy ny situation misy sur terrain dia eno eto foana mety manao live eny ampandehanana eny. Zay ary tompoko fa dia misaotra antsika rehetra naharitra ny endro. Mandrapiresaka indray ary.